ho atsika vaoaka anatananarivo sy ny manodidina rehetra vaovao mafaly seminaire vaovao be manomboka amin'ity alarby ary mandritry ny iray volana iray manontolo iray volan'ny fitahin'andriamanitra sy ny fifehezana ara-panahy na ihany koa fanapahana ara-panahy na antsona amin'ny teny vahiny hoe domination spirituelle manomboka amin'ny valora sy sasamaraina ny vavaka fifadikanina fa mitoy amin'ny rombe folo atoany kosa ao anatin'ny sekolon'ny fitahina etsy amin'ny lettre faire andry fanambojanahary ireo mpanompon'andriamanitra ao anatin'ny baiboly dia nanapaka teo amin'ny tanin'ny fahavalo hoy Abimeleka tamin'ny saka manao hoe mialahy eto aminay ianao fa ianao maherinao izay tongary ny fotoana iovan'ny fiainanao andraisanao fandresena sy fiovana fahasalamana tanjaka sy hery fanambinana manokana avy amin'andriamanitra ao anatin'ity iray volany fitahin'andriamanitra ity manetana sy miantso antsika mianakavy amin'ity alarby tia etsy amin'ny lettre faire andry fanambojanahary manomboka amin'ny valora sasamaraina ny vavaka fifadikanina ary mitoy amin'ny rombe folo atoandro ao anatin'ny sekolon'ny fitahina iray volany ny fitahin'andriamanitra sy ny fifehezana manao hoe ahoana ny amako an'ity problème ity fa manaraka am'izay leko rehetrarehetra ary nitandindona foana tsy mety afaka fandray alina izy niditra tao amin'ny tontolo ara-panahy ny vavaka ny tola mabavaka tao anatin'izany vavaka nataony zany fidirany tao amin'ny tontolo ara-panahy dia manomboka niditra ny sehatr'andriamanitra namahany zany olo am'izany ny olana rehetrarehetra tsy mivaka amin'ny alalany fahalalana olona sy ny fahaizana sy ny tanjaka sy ny hery dia androany alarby eto amin'ny tontolo ara-panahy ianao tsy maintsy mivazany amin'ny anara maherin'i Jesosy raha mino tsara ianao sady mitiatanana ianao mika maina mafy tsara raha mino zany teniko zany tenina manao zafady ny olana rehetra tafiditra ao amin'ny tontolo ara-panahy tsy maintsy miva na inona olana hoentinao mitsofoka eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra mitsofoka ao amin'ny tontolo ara-panahy mitsofoka ao anaty vavaka meomany ianao fa tsy maintsy iva eo amin'ny herin'ny androantsika dia iresaka manokana atao anatin'ity domination spirituelle itya raha ivolan'ny fitahin'andriamanitra ihany koa mikasika ny accélération divine na fanafainganana ny zavatra irinao sy angatanao ary indrasanao amin'andriamanitra saika mba hantany anareo kely firy aminareo mba manana zavatra lehibe endrasana mihitsy irina amin'andriamanitra amin'izao fotoan'izao tsangany ny tanana amin'ity volana jona itya tsy mandika amin'ity volany ity fa amin'ity volany ity ho raisinao zany amin'ny anaran'i Jesosy tsy voalazako fa raha iny ianao dia ho hitanao ny voninahitran'andriamanitra manomboka amin'ny herin'ny androany zay loha hevitra izay karazana loha hevitra spesiala ihany izy eo satria dia be dia be aminareo no tantara manao hoe pasteur misy zavatra endrasako ohatry zao misy zavatra angatako amin'andriamanitra tahaka an'izao tena tokony amin'ity volany ity le izy tokony amin'ity herinandro ity le izy dia amin'ny herin'ny androany iresaky tsika makasika an'izay fanafanganana valim-bavaka izay rehefa tonga ny fotoana tokony hidiranao anatin'ny tokantrano hidiranao eo amin'ny sehatry ny asa sy maro isan-karazany nefa ohatra ny to misy sakatsakana zany dia hiditsika ao anatin'izany fanafanganana valim-bavaka izany ny lohatenin'ny avatra androany dia hoe fanapahana ho amin'ny fivelarana sy ny fitahin'andriamanitra fanapahana ho amin'ny fivelarana sy ho amin'ny fitahin'andriamanitra Genesis toko fahaenina amby roapolo dia ny andininy faharoa amby folo ny vakitsika etsika manomboka ny fampianarana Genesis toko fahaenina amby roapolo ny soramandro dia milaza ny amin'ny ny vahininy Isaka tany Gerara tsika tsy hamaky ny andininy voalohany fa misy teny kely fotsiny tiako voarainao eo amin'ny andininy voalohany milaza hoe ary nisy mosary indray teo amin'izany tany zany afa-tsy ilay mosary voalohany fony favelon'ny Abraham ao anaty mosary zany resaka eto andininy faharoa amby folo dia namafy tamin'izany tany zany Isaka ka nahazo zatoeny tamin'izay taona izay satria notahiany Jehovah izy ary nanan-karena raha lehilahy ka nandroso sy ny tombo ambara-patonga no mpanjato be indrindra fananana be izy dia ondray manosy sy omby ary andevo maro ka dia nialina azy ny Filistina
tsodrananao amin'ny anara-maherin' jesosy a izy fitahina mampialina ny hafa tonga eo amin'ny fiainanao. Ary ny lavaka fatsakana rehetra izay efa noadin'ny mpanompony rainy fony fahavelon'ny Abrahama rainy a dia novonoan'ny Filistina sy ny totofa ny tany avokoa. Ary hoy Abimeleka tamin'ny Isaka, miala aty aminay ianao fa ianao mahery lavitra noho zahay. Aizany ny tena marina ireto olona tompo-tany reto a tsy mahazaka ny fisiny Isaka ary maheno mihitsy manao hoe ity lehilahy ty na de vahiny ary aty aminay aty a de mahery izy a noho izahay. Fa 17 ary lasa niala teo Isaka dia nanorina lay teny Andohasany Gerara ka nonina teo. De niloharany Isaka indray ny lavaka fatsakana izay voady fony fahavelon'ny Abrahama rainy fa efa novonoan'ny Filistina ireny rehefa maty Abrahama. Ary dia nasiny anarana ireny araky ny anarana zay efa nanaovandrainy azy ihany. De niady teo amin'ny lohasany mpanompony Isaka ka nahita loharano velona teo. Ary niady tamin'ny mpiandrombony Isaka mpiandrombo tao Gerara ka nanao hoe hanay io rano io. Ary ny anaran'ny lavaka fatsakana de nataony Isaka hoe Eseka, misy bikely ery ambany ery any dikany dia fifandirana zany satria nifandihatra taminy izy ireo. Dia niady lavaka fatsakana hafa koa izy ka niadiny ray io ary ny anarany de nataony hoe Sitna. De nifindra niala teo izy ka niady lavaka fatsakana hafa koa indray fa io kosa tsy mba niadiny koa ny anarany de nataony hoe Rehobota. Hoy izy Rehobota fa hoy izy efa nomeny Jehova toerana malalaka isika ankehitriny a dia iamaro eo amin'ny tany ite-tanana mafy ho an'Andriamanitra isika rehetra. Araky nambaraky teto tamin'ny herin'ny tandroany a ny lehilahy anankiray na ny vehivavy anankiray de tsy tahin'Andriamanitra tsotro zao fa misy antony, misy dikany ary misy tontolo ara-panafantany matoa ny lehilahy anankiray ny vehivavy anankiray a mahita fahombiazana amin'ny fiainana. Ary androany a de tena iverina eo amin'le koleran'le sekoly ny fitahina mihitsy mba hahafan'Andriamanitra mitahanao amin'ity volana Jona ity. Efa misasaka ny taona ary hitako fa tokony fotoana zao a hitahin'Andriamanitra nisambatan'olona zay manatrika an'izao sekoly ny fitahina izao. Ny zavatra nisany manetra voalohany ao anatin'ity tantarany Isaka ty de izao: isika matetika mieritreritra manao hoe rehefa manangona be ary rehefa mitahiry de manana. Fa Isaka de nalala ny famarinany Baiboly sy ny tenin'Andriamanitra. Nalala tsara mihitsy izy manao hoe ny lalan'ny fijinjana de tsy maintsy miainga avy amin'ny famafazana. Ajerenareo tsara amin'ny 9:12 fa namafy tamin'izany tany zany Isaka. Isaka nalala tsara manao hoe misy mosary eto tanàna, tsy misy hanina, tsy misy sakafo, tokony hampiripirimina ny tahiry satria raha mbola ho afafy indray reto a, mbola ho araraka indray, mbola ho alefa indray a, de mety tsy havita taona. Za ty amin'ny tanin'olona ary tsy vitany hoe ty amin'ny tanin'olona fa tany misy mosary ihany koa tokony ho kajikajina tsara reto zavatra ireto raha isika ny teo amin'ny toerin'ny Isaka. Rehefa tojo fotoana sarotra takan'izany a de ny ao an-tsaina de hoe aleo atao mihitsy a zay afana mitahiry be deaibe. Fa mifanohatra amin'izany ny zavatra nataony Isaka. Voamay izy namafy tamin'ny tany zay nisy mosary io. Ary ambarany soratra masina fa nandray zato eny izy tamin'izany taona zany satria notahiany Jehova izy. Fantatra Isaka tsara ny fitsipika ara-Baiboly. Ny olona anankiray tsy mamafy de tsy afaka nijinja. Fosy izy ny Galatiana 5:7 manao hoe Andriamanitra tsy azo vazivaziny fa izay afafin'ny olona ihany no tsojaina. Melohan'ny
hijinjanao zany de tsy maintsy misy famafazana ataonao, ary ny famafazana zanak'Andriamanitra tsy miankina amin'ny fotoana sy ny toe-java-misy eo am-pelantanany. aza lem-panahy ianao manao hoe pasteura, zany tena mbola ao anaty trosy, za mbola ao anaty olana araboly, za mbola tena miandro valim-bavaka mihitsy, tsy androko mihitsy zay atongavany amin'ny herin'ny androany mba hanafanganana an'ity valim-bavaka ity. Mbola ao anatin'le tena tokony mitsitsy mihitsy pasteura amin'izao fotoana izao, fa tao anatin'ny fotoana takan'izany mihitsy isakany na mafy tamin'izany tany zany. Ho anao zay mafy androany a, ninina mety karazana toerana misy ianao a, de tononoko amin'ny anaran'i Jesosy a, fa hotahina zatoeny ianao, hotahin'Andriamanitra manokana ianao, ary ho alehibiazin'Andriamanitra ny fitahin'Andriamanitra ao atokantranonao, eo amin'ny asanao a, sy eo amin'izay toerana rehetra misy ianao. Amen. Tsy miankina amin'ny toe-java-misy, tsy miankina amin'ny tranga misy ny famafazana. Misy fotoantsika lem-panahy manao hoe alao aloha rehefa tena mba manana kosa tsy ary mbola tena kely ty zao voasatatra. Misy fotoana Andriamanitra tsy hoe makafana fa mizaha toetra. Melohan'ny tena iavian'le fipoahana ngeza be omen'Andriamanitra anao, de misy fitahina melo lalana omen'ny tompo anao. Izany toetra anao manao hoe manahoana ny toe-ponao sy ny toe-tsainao raha misy zavatra takan'io omen'Andriamanitra anao. Inona ny mamaiky anao voalohany? Ny anokatra compte any amin'ny banky ve sa ny ampirina ka anao karazana tahiry miafina ao anatin'ny tokantrano? Sa inona ny mamaiky anao? Fa eto a de isan'ny lesona lehibe anankiray mihitsy ny nisaka ao anatin'ny mosary amin'ny fotoana tokony ampirimana no namafy izy tamin'izany fotoana izany. Ny fiasan'Andriamanitra dia mifanalavitra amin'ny fiasan'olombelona. Hoy izy ny ten'Andriamanitra manao hoe ny fievitro tsy mba fievitrareo ary lalako tsy mba lalanareo, tahaka ny avy ny lanitra amin'ny tany ny fievitro amin'ny fievitrareo ary lalako amin'ny lalanareo. Ny olona mieritreritra manao hoe rehefa analana ny am-pelantanana de maninona? Rehefa mamafy ianao a de mihena ny am-pelantananao, fa ao amin'Andriamanitra indray zay afafinao tsy injainao avy zato eny. Le amaina anareo ohatra ny manaova amaina mafana tsara hoe tenenina manao zay afafinao a de hojinjainao avy zato eny. Ao amin'Andriamanitra tsy miasa ny kajikajy, tsy miasa ny fanahiny, fa mila manao zavatra amin'ny fasahiny ianao ary manao zavatra amin'ny finoana sy amin'ny fatokina tanteraka. Zany angamba ireo olana tonga ny tolo malagasy ny teny manao hoe zay samaty ihany no zany hoe misy fasahina ilaina amin'ny fankatoavana ny ten'Andriamanitra. Ny Filistina rehetrarehetra de nijery manao hoe ary ty mpanompon'Andriamanitra ty ohatra ny adaladala tsy fantany anga fa fotoana tokony tahirizany zao, fotoana tokony tsitsiany zao, izy indray vao may mamafy. Fa rehefa nahita ny vokatra ny voaka avy ao ny olona voagaga manao hoe ohatra misy hery hafa afy ty lehilahy ty, ohatra misy hery hafa afy. Jereny ty izy manana fahasahina hafa afy. Ny olona mitahiry izy mamafy, ny olona mitsitsy izy manome. Fa ahoany ty rangaty? Mijery ny olona rehefa avy eo, jerena lay lehilahy antsoina hoe Isaka namafy tao anatin'ny mosary, voamay ny alehibe, voamay ny angedy, ny agoavana. Ity lehilahy ity ny fahefan'ny fijinjana na ny fanampahan'ny fijinjana de tsy maintsy aloavana famafazana. Ianao sahirana arabola, ianao tsy ampy fitiavana, misy zavatra manko, misy zavatra tsy ampy eo amin'ny fiainanao, raha tianao hiverina aminao zany zavatra zany, mamafaza ianao aloha. Raha mamafy fitiavana ianao de tsy maintsy hijinja fitiavana. Raha mamafy famindrapo ianao de hijinja famindrapo. Raha mamafy vola sy arena ianao de tsy maintsy hijinja avy zato eny vola sy arena. Ay ny Isaka tsara zany teny zany. Misy ten'Andriamanitra anankiray any amin'ny Salamo 120 amin'ny 100
salamo fahina am'roapolo am'zato de ny andininy fahadimy fahina am'roapolo am'zato de ny andininy fahadimy izay mamafy ampitonina ampitomanina azafady izay mamafy ampitomanina de ijinja ampifaliana za tena miteny aminareo a fa tena sarotra ny mamafy ao anatina fotoatsarotra raha mitobaka eo aminao ny fahasoavan'andriamanitra sy ny fitahin'andriamanitra mora ny mamafy satria afaka mandray zay tianao raisa ianao a ary afaka maka zay tianao omeny fa rehefa kely ny ampilatananao ka mila tsitsina am'izay fotoana zay mety angano hoany mihitsy ny ranomasinao rehefa mamafy ianao fosy izy ny soratra masina manao hoe izay mamafy ampitomanina de ijinja ampifaliana misy fitombavaka ataoko zay karakaraiko a eto amin'ny tetrapel international de hitako mihitsy hoe amin'ny alalan'io fitombavaka io ny itahin'andriamanitra laza hoe amen amen mafy tsara de nisy fotoana ndresaka tamina rahala anankiray mba nyzaraiko azy zany lay zava-misy zaho a rehefa manatrika an'io fitombavaka io de ohatr'izao ny zavatra mitranga vola takan'izao no ataoko fanatitra sy fafolo karena ary tsy avelako isy aresy azany mihitsy ao anatin'io fitombavaka io amina resaka fanatitra fona aminareo fa somary zaraiko kely le izy de rehefa mirava indray le fotoana de miezaka mamafy faran'izay tratrako misy fotoana mitondra vola amanetsiny avy any a-tranonay fa ny vola raisika eo amin'io toerana io rehefa avy mampivavaka eto Antananarivo zany e solika andehanako moto miverina eto amin'ny 3 frères de tamin'ny latsinainy teo a ieniko mihitsy hoe nasain'andriamanitra ny zara zavatra be dehibe a ny ala avy any an-trano de zao nampahery ana le rahalahy anankiray hitan'ny paster ozy izy io zavatra atao teto indray zany tsy paster nampahery le rahalahy fa le rahalahy indray nampahery ahy satria ndresaka tamiko izy de ozy amantsy azy hoe amin'ny herinandro indray rahalahy fa ohatra ny falany le netiko tato fa nataoko an'izao le izy de nomeko an'izao de nomeko an'izao de ohatra ny zay angamba hoan'ny farany de hitan'ny paster ozy izy io zavatra atao paster androany maraina io a androany am'ty fotoany ty ihany ozy izy a de ho raisin'ny paster ny valiny ozy hoe amen hoa zany tonga teto amin'ny 3 frères ny andriandre le valiny izay izy amreto aroa le araky le telin'le rahalahy teo jereko olona mila vavaka daholo manantona mila délivrance allo aloha délivreny reto fa mety reto angamba le tenen'le rahalahy tamin'ny maraina tonga ihany ny fotoana andeha ody a hiala eto amin'ny 3 frères tsy mbola misy valiny le izy za amin'io a ohatra ny tsitako zay marina toy zay hitady tomobile izy trifako ndeha ody any aminay ihany am'izay mba misimisy ambony kely hoentina mody ty zavatra ty de nahita fiarako dia paster anankiray nody tany aminay de nanaraka an'iny a any anaty fiarako dia le paster miaraka amiko amin'ny tomobile indray misy miantso telefôna avy any an-dafy de allo ay zay ve ty anana ihany paster mba andefa vola kely any aminao zay de za ao arina mandray amin'ny sitylosi taratasy vola ho an'le paster eo aloha rehefa andeha anonona le chiffre am'izay le olona avy any an-dafy nesoriny ny main libre tsisy nahenao an'le izy atao anaty fiara zay zany nahazo vola zany izy de ahoana roa zany tonga any an-trano a
ndraiky tsisy ninena mitranga tsy possible tsony a misy feo miteny tsy possible tsony a nampaherenao fotsiny le rahalafa tsy nitranga akory le izy alindalina rivariva am'izay naneny ny telefonako misy raha anankiray nentina mambavaka de nanapoahan'Andriamanitra zavatra ngezabe za tsy de mpitsoro vavolombelona zavatra oatra zany fa mba hoentiko mampahery anao hoe rehefa mamafy ianao a na my fotoana manahoana na my fotoana manahoana de miomana ianao fa tsy maintsy misy valina iny tsy maintsy mijinja ianao de vo nanontany fotsiny le rahalahy hoe azo le zavatra pasteur ozy izy fa saika anontany ianao hoe misy mivola ave ozy izy sa misy Airtel Money ty téléphone anao ty ozy aho sady misy Airtel Money io a no misy mivola ihany ko ozy izy ty anamafy tsara so tsy voaray amin'ny pasteur fa zavatra lehibebe ny tiako alefa amin'ny pasteur tsy haiko hoe afiry eny an'le zavatra nalefako tary am'le toerana tary ny zavatra niverina taty amiko ndrandretsika lay mpanahy mieritreritra manao hoe eto tokony manidi ny tanako eto tokony mitsidy tsara eto tokony manao an'izao fa isaka tao anatina mosary sanamafy aza miandro ny olonanao efa miva efa misokatra ny lalanao efa tahin'Andriamanitra vo mamafy fa eo amin'ny sehatra sy eo amin'ny toerana misy anao io a sahi ianao manokatra ny tananao ary mamafy eo anatrehan'Andriamanitra halleloia halleloia ohatrany ena be le halleloia mafimafy le halleloia tena manao sahi mamafy de jerenareo tsara rehefa namafy Isaka toy izy soratra masina manao hoe ary nanan-karena raha lehilahy ka nandroso ny tombo ambara-patonga no mpanjato be indrindra fa nanana fananana be izy de ondre manosy omby ary andevy maro ka nialolaza ny Filistiny zany hoe misy karazan'olona eo amin'ny manodidina anao eo sy eo amin'ny faritra misy anao zay mieritreritra anao hoe tsy tonga soa amin'ny toerana io ianao te analanao eo amin'ny toerana io rehefa mahita nao tahin'Andriamanitra izy ireo a de misy fialonana be any anatiny any ary azakaka ianao na iza mialina anao fa manomboka androany alarobia hitomby ianao ialehibe ianao ivelatra ianao ary isy fitahin'Andriamanitra goavana ho tonga ao aminao manomboka am'ty alarobia ariva ity zay misy sady mitia tanana mika hoe amen 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 misy zavatra ny andrasanao hatramin'ny elatsy ny tonga fa manomboka androany alarobia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ho voaray anao zany orakoraka halleloia fa miomana ihany ko ianao fa isy lehilahy izy vehivavy hialina anao tsy faly aminao mangarika aminao ary magaga de ity na ao anatin'ny fiangonanao ary misy olona tahin'Andriamanitra de misy olona mivilambilana fijery na io olona miara mivavaka io ary nanao inona indray zao iny ohatran'ny tafarina tampoka atao nefa mpiara mivavaka asa inona nataon'iny ohatran'ny tampoka teo ny fiainany misy olona velom-pialonana ny amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra ny fiainantsika ary ndrandray mpiara mivavaka ndrandray fianakaviana ndrandray olona eo amin'ny manodidina anao tsy mazaka n'le zavatra ataon'Andriamanitra eo ny fiainanao nefa na ho faly izy na tsy ho faly ialehibe ianao ivelatra ianao ho tahin'Andriamanitra tokoa ianao amin'ity volana jona ity ao zay olona ho tahin'Andriamanitra amin'ity volana ity zay ao ka anao amaina mafy izy fa ao zay olona zay halleloia zay mila sotasota mila sitasota fa ianao tsy maintsy tahin'Andriamanitra ary Andriamanitra rehefa manao zavatra eo amin'ny fiainanao tsy azo nizaniza antaninana sakanana hoe fa manina izy manao an'io fa manina ny fiainany takan'izao niala ny Filistiny satria tsy mitovy amin'izy ireo Isaka ianao a aza mampitovy ny tenanao amin'ny piraitapo amin'ny fianakaviana
fa ianao hafa mihitsy, ary na ny fandehan'ny fiainanao na ny zavatra hitranga eo amin'ny fiainanao amin'ny ho avy amin'ity volana jona ity dia tsy ampozinao mihitsy. Ka za miteny ianao manao zany ohatrany zareo ihany jereo mipreta-po amiko ny fianakaviako rehetrarehetra olona mijaly daholo, olona sahirana, olona bokany trosy, tsy mitovy amin'izy ireo ianao, tsy mitovy amin'izy ireo ianao. Nahita mihitsy ireo olona mialina reo manao hoe ity lehilahy ty tsy mitovy atsika mihitsy, misy zavatra anana ny fahatsenanantsika, ary ahoana ary zao mahatonga azy manana fahasahina mamafy manao zavatra be nefa ao anaty mosary. Fa inona ny tena sekre an'ity lehilahy ity? Misy olona lasa saina any ambadika any hoe fa maninona ianao mivoaka ny trano ianao maraina falifaly, mody ny trano ianao hariva falifaly, tsy hita mihitsy ianao hoe manana olana sa tsy. Ary ianao nandray mieritreritra manao hoe zao ny zavatra mahazo ahy, fa be dia be ny olona manodidina anao mijery ny toerana misy anao io tena mitsiriritra mihitsy hoe mba rovina izy no takanao. Alleloia. Mahita zavatra tsy ananana izy ao anatinao, mahita zavatra tsy fahita izy ao aminao ao, dia gaga izy. Ary raha miendrika anao izy tsy ho tratrany ianao, dia ny zavatra azony atao dia mialina hoe fa ahoana koa e, fa maninona e, fa inona ny antony e. Zany zavatra nitranga tamin'ny Isaka zany. Ary tsy vitan'izay fa izao niezany izy ireo vokatr'izay fialonana zay. Ny olona rehefa be fialonana mahavita zavatra tsy azo eritreretina mihitsy, tena mamorona zavatra tsy azo eritreretinao mihitsy ny olona rehefa feny fialonana ny fony. Tafa ohatra tena zavatra nataon'ireo Filistina reo dia zao, reo tompo-tanànareo ny lany sotasota amin'izay Isaka, satria izy nieritreritra manao hoe ato amin'ny asany ato ny lakile an'ity rangahy ty, izy miasa tsara, izy miasa mafy. Fa andao hoe okitiana ny fandrarany, satria Isaka mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana dia ny rano zany ny fototry ny fandrarany, fototry ny asany. Dia lasa ireo Filistina ireo nakeo amin'ny toerana misy an'i Isaka sy ny fatsakany lavadranony, dia nitotofan'izy ireo ny fatsakany Isaka. Fa tsy nampaninany Isaka zany, satria ny fahavalo mieritreritra manao hoe resaka vola, resaka asa, resaka fitaovana, resaka fambolena, zany ny herintsika. Dia any amin'ireo zavatra ireo izy no mamely ary mitady irika sy mitady lalana. Ny tsy fantany dia ity, tsy miankina amin'ireo velively ny tanjaka Isaka sy ny herin'i Isaka, fa raha tsorina ny marina dia zao vokatr'ilay fomban'Andriamanitra ao amin'ny Isaka no mampahomby azy amin'ny zavatra rehetra ataony, ary vokatr'ilay fanapana ara-pana ao aminy mahatonga azy naiza naiza toerana misy azy dia mivelatra, mialehibe, mihitatra ary tahina Andriamanitra. Ka na dia nikitiny zareo aza ny fandrarany, ny fatsakana, ny loharano, tsy taitra tamin'izany Isaka. Hoy izy Isaka manao hoe ataovy izay ataonareo fa tsy mampaninina azy zany, fa tsy miankina amin'ireo ny fiainako. Ary ianareo mieritreritra manao hoe rehefa misy olana ny asako sy ny fidiram-bolako dia zay ny amiko. Tsia, raha mbola miaraka amiko Andriamanitra, ninona sotasota amin'ny fahavalo tsy maintsy mandresy aho, ary tsy maintsy lasa lavitra foana. Arakaraky ny anakananao avy vao mainka mandeha lavitra, arakaraky ny aminganana vao mahay mandeha aingana kokoa. Alleluia. Ary ny tsy azo ny fahavalo an-tsaina dia ity amin'ireo olona manisy ratsy ianao reo. Izy mieritreritra manao hoe rehefa ilana vaniny ianao ilana sotasota ianao ankalaina ianao enjeny ianao aratsiny ianao potehana ny fiainanao dia tavela eo ianao. Fa ny tsy azo ny an-tsaina dia ity, reny zavatra ataon'ny fahavalo ireny dia karazana zezika anankiray mampitombo anao mampisily anao aingana ary mahatonga anao ho lehibe amin'ny ho avy. Tsy tonga saina mihitsy ny fahavalony Isaka manao hoe ty zavatra ataona etiany
mahatonga ny tirangaty vo mainka ame mahomby ianao rehefa ilan'olona vanya mifalia ianao aza malaheloko amin'ny tomany manao hoe za foana ny ilana vany za foana ny ativa za foana noatran'izao maninona mihitsy araty fa tokony hifaly arenao ka hisaotra an'andriamanitra manao hoe misaotra jesosy fa matoy ireto olona reto mila vaniny miady amiko misy zavatra hitany ato anatiko ato azo zavatra ataony zao de manampy ahitombo sy alehibe satria manisy zezika izy zavatra anankiray ny voninkazo anankiray na ny fambolena anankiray rehefa sina zezika de manina izy miala daholo malazolazo rehetrarehetra mitsiry tsara izy mitombo tsara izy mivelatra tsara ny raviny de taka an'izany mihitsy ianao avelao ilavaniny zay ilavaniny isotasota zay isotasota fa ianao mialehibe ianao mitombo ianao mandroso ianao metahin'andriamanitra ianao miambinina ihany zay minao zany sady manao maina no mitiatanana mirakoraka hoe halleloia ary tsika de teneniko mandrakariva ianao rahalarana bavy malala mira mahazaka ilana vaniny ianao averiko ihany zao andro farany zao de mitaky kristianina sokasoka mazaka teny fanaratsiana fanakiana zany zao andro misy atsika zao raha vo karazan'olona mora miemitra ianao karazan'olona mora reraka ianao mora miverin-dalana tsy mety aminao ty lalany ty fa ny olona tena ho any an-danitra marina de mila mahazaka sotasota mahazaka fanakianana mahazaka fanenjena zay ny ateraka fitahin'andriamanitra io rehefa tahin'andriamanitra ny vehivavy nakiray na ny lehilahy nakiray ary za de mampitrimana anao zavatra tsy ampozinao mihitsy nitranga am'ty volana jony ty ary na ianao aza ny tany tenanao manao hoe fa iny ty zavatra mitranga ity fa taiza foana tram'izay ny tsy mety nitranga zao zavatra zao satria ity volana jona ity ny fotoanan'andriamanitra ho anao alleloia anehoan'andriamanitra nyreo fitahina lehibe zay tsy nisehotra am'izay eo amin'ny fiainanao sy ny ankonanao reny manao amenina mafy reny hitranga eo amin'ny fiainany zany halleloia fa ny herin'ny isaka tsy fatsakana tsy fambolena tsy fipiona tsy asa fa andriamanitra miaraka aminy andriamanitra momba azy zay ny heri ny mpanompon'andriamanitra io ny fahavalo mieritreritra manao hoe ny zavatra eo am-pelatanatsika ny heritsika fa misy zavatra tsy hitany masony de ilay jesosy miaraka amintsika io ny heritsika io mampatonga atsika matanjaka io no natonga ny filistina sy rebimeleka ny aika ny isaka manao hoe tena hafa mihitsy tsy lehilahy ty tsy isaka akory ny olona hoe nanana ratsatanana mihoatra na ratsatongotra mihoatra na manana maso anakiefatra na anakenina tsy zay fa tsy hitan'ilay fompan'andriamanitra atao amin'ny mpanompon'andriamanitra io fa ny zavatra hitany de hoe mahomby izy rehefa manao zavatra ohatra ny ambininy zany izy ohatra ny mahita fity zany ohatra ny domininy zany izy ohatra ny manapaky zany izy mialehibe izy tahin'andriamanitra izy mahery izy zany ny zavatra hitany fa misy anankiray tsy hitany de ilay andriamanitra miaraka amin'ny isaka zay no madiso hevitra ny fahavalonao ny fiainanao no hitany ny zavatra mitranga eo amin'ny tokantranonao no hitany fa misy anankiray tsy hitany de ilay andriamanitra mahery miaraka aminao io ny tena herintsika io raha lasana bavy malala andriamanitra momba atsika andriamanitra miaraka amintsika rehefa eo anilanao jesosy miaraka aminao izy miara mandeha aminy ianao tsisy asakana ny lalanao zany ho atsika vahoaka anatananarivo sy ny manodidina rehetra vaovao mafaly seminaira vaovao be manomboka amin'ity alarbi ary mandritry ny iray volana iray manontolo iray volan'ny fitahin'andriamanitra sy ny fifehezana ara-panahy na ihany ko fanapahana ara-panahy na antsoina amin'ny teny vahiny hoe domination spirituelle manomboka amin'ny valora sy sasamaraina ny vavaka fifadikanina fa mitoy amin'ny rombe folo atany kosa ao anatin'ny sekoly ny fitahina etsy amin'ny lettre frère andry fanambojanahary ireo mpanompon'andriamanitra ao anatin'ny baiboly dia nanapaka teo amin'ny tanin'ny fahavalo hoy abimeleka tamin'ny isaka manao hoe mialahy atao aminay ianao fa ianao mahery noho izay tongary ny fotoana iovan'ny fiainanao andraisanao fandresena sy fiovana fahasalamana tanjaka sy hery fanambinana manokana avy amin'andriamanitra ao anatin'ity iray volany ny fitahin'andriamanitra ity manetana sy miantso antsika mianakavy
amity alarbi tia etsy amin'ny lettre frère andry fanambojanary manomboka amin'ny 7 ora sasamaraina ny vavaka fifadikanana ary mitoy amin'ny 12 atoandro ao anatin'ny sekoly ny fitahina iray volana ny fitahin'Andriamanitra sy ny fifehezana ara-panahy